Taranja kung fu kolotsaina indray no resantsika manaraka totosa tamin'ity androany ity tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fedina ny tompontakaka ny Madagasikara eo amin'izay taranja kung fu izay totosa niaraka amin'izany ihany koa moa ny zakabean'ireo mpanao kung fu mitondra fanazavana mahakasika indrindra ny hetsika tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Andriamatoa Rakoto Arso Victor filohan'ny fédération. Ny hetsika nataon'ny fédération malagasy kung fu isa teto amin'ny palais des sports ny androany alahady 20 aogosta 2024 dia ny fionambe na ny zakabe nasionaly ny mpanao kung fu rehetra manerana Madagasikara ary ny fanatanterahana ihany koa ny championnat national 2018 teo amin'ny taranja kung fu. Inona ny azo ambara tao anatin'izay hoe zakabe zay, inona ny tena nivoatra? Ny tena nivoatra tao anatin'ny zakabe dia nandray anjara tamin'ity zakabe ity daholo ny faritra 20 misy teto Madagasikara ary nandefa mpikatoka hiatrika ny championnat national io. Teo ihany koa ny fifanomezatana sy ny fifankaherezana teo amin'ny mpikatoka indrindra eo amin'ny famitana ny temple du grand maître Pierre Misaël. Raha iresahana momba ny fiadiana tompontakany Madagasikara manahoana tamin'ny ankapobeny anareo fédération? Ho anay fédération dia fahombiazana tanteraka no azo tamin'ity fiadiana tompontakany Madagasikara 2024 dia satria nisy kategoria 13 no nandray anjara teo amin'ny lahy sy ny vavy ary teo ny lafy ny combat ary nisy koa ny fisehoana teo amin'ny resaka tao.